Fifaliana trano tompo lasopivavy no anolorana anao indray ny mety toetoetry ny tonon-taona mandritra ny 3 volana ho avy ny volana Jiona hatramin'ny volana Aogositra 2024. Efa miditra amin'ny tsikelikely amin'izany ririnina izany sika ary tena hoe ao anatin'ny aty ririnina tsika rehefa tena miditra amin'izany hoe volana Jolay izany. Hojerentsika aloha fa maritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny manahoana ny mety toetoetry ny ranomasina manodidina ny fehitanany any amin'ny Pasifika sy ny Oseany Indiana. Raha izao hitantsika izao dia mbola mitovitovy hatrany aloha ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehitany ho an'ny ranomasina Pasifika toy izay koa ny amin'ny ranomasina Indiana fa na izany izany aza izao hitantsika izao dia misy ny hafanana manodidina aty amin'ny ilany andrefana ny Oseany Indiana aty akaikaiky Madagasikara. Izay no mety ho toetoetry ny mpamaritra ny toetrandro. Hojerentsika amin'izay manahoana ny setry ny hafanana, ny maripana, ny tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy. Raha izao saritantsika izao dia afana kokoa no tokony ho izy sika manerana ny nosy izao loko mena hitantsika rehetrarehetra izao mandritra ny 3 volana ho avy. Raha ho an'ny volana Jiona kosa nefany dia ahitana aty amin'ny ilany andrefana mahazo an'ny faritry melaky, menabe, ny atsimo andrefana ary ny ilany andrefana ampovoan-tany Mantolo dia mifanaraka na miakatra no tokony ho izy izany tany maripana izany. Sisa kosa dia afana kokoa no tokony ho izy ny maripana ho an'ny volana Jiona, izany hoe mafana kokoa izany ny fidirantsika amin'izay ririnina izay. Ny amin'ny tandrotsakorana indray izao hitantsika izao dia manodidina na anatombo kokoa no tokony ho izy ny loko manga saika manerana ny nosy afa-tsy aty amin'ny tendrony avaratry dia Nasava, mahazo ny tapany atsimo Sofia, ny ilany atsinan'ny Betsiboka, ny faritra avaratra sy ny atsin'ny Aloatra Mangoro, ny atsin'ny Analamanga sy ny ilany atsinanan'ny Itasy, Vakinankaratra, Amoronmania ary Matsiatra Ambony ary ny tapany atsinana Raimantolo dia mifanaraka na ena no tokony ho izy ny tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy. Ny volana Jiona kosa izao hitantsika izao ny aty amin'ny afovoan-tany any, ny faritan'Antananarivo, ny ilany atsin'ny Aloatra Mangoro, ny atsin'ny faritra Atsinanana, ny faritra Vadivavy, ny ilany atsinanan'ny Menabe dia manodidina na ena no tokony ho izy ny tandrotsakorana. Sisa kosa izao hitantsika izao dia mifanaraka na anatombo ny tokony ho izy izay tandrotsakorana izay. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo laroso anareo indray amin'ity volana ity dia mamy fotoana anareo amin'ny volana manaraka indray. Veloma tompoko.